Isy lay resaka fa hoe hofoanana ny ratsamangaiky ny ireo ady amin'ny kolokolo rehetra eto Madagasikara. Aiza ho aiza sy manao ahoana mahakasika an'izay? Tsy marina izany, fangatahany olona zany fa tsy fanapahan-kevitry ny gouvernement. Ary efa nazavaiko izay tamin'ny interview izay nataoko tamin'ny Haino Aman-jery tamin'ny mois de novembre hoe tsy ny PAK na ny fitsarana no hofoanana fa ny olona ao anatin'ny PAK na ny amin'ny fitsarana sasany mila asorona na soloina satria tsy manao ny asany, satria ny ady amin'ny kolokolo dia olona manao an'izany ary ny institution izay mipetraka dia mipetraka ihany ohatry ny gouvernement sy ny zavatra rehetrarehetra mipetraka eto Madagasikara dia ny ao anatiny no miova, ny fomba fiasa no miova fa le institution mipetraka. Nisy ilay fananganana n'ilay ADM, aiza ho aiza ny fianarantsoa mahakasika an'izay? Ny ADM dia parti politika izay tarihako association izy io taloha ary navadika parti politika izay ao anatin'ny politika dia manangana ihany koa parti politika mba hanana base politika ary mametraka izany eran'ny fampitany rehetrarehetra y compris fianaratsoa. Mety misy réaction anao ve par rapport amin'le zavatra le diaspora any ivelany miresaka anao foana isan'andro? Ireny diaspora any ivelany izay miresaka amiko foana ireny no ataontsika hoe fake. Nilaza moa izy ireny tamin'ny voalohany fa namanay mpiara-mitolona nefa hitantsika fa tsy maina akory ny ravina ninanana dia milaza fa tsy mpiara-mitolona tsika izy. Amiko izany hoe ny olona tsy niara-nitolona izany mihitsy ary fantatsika tsara fa izany misy ray amin'izy ireo nanomboka 2023 vao tena hitantsika amin'ny teny ratsy izay nataony fa talohan'izay izy dia pomba ratsy velona dia miverina momba ny ratsy velona fotsika zao amin'ny endrika hafa. Ny sasany indray dia ataoko hoe marary fomba mba ny satria tsy resaritra. Ny ampanganana azy dia zavatra roa nanakarama olona hidiny eny an-dalambe tsy azo atao izany, manakarama olona manakotana ary tratra tao anatin'ny solosainany sy ny diskadionan'ny solosainany ny listany olona izay nikaramaina sy nanorona hanao an'izany fanakotanana izany. Ankoatran'izay dia manana dossier eny pôle anti-corruption koa izy izany endiana azy amin'ny fanodinana vola tao amin'ny ministère de l'éducation nationale. Mety misy réaction anao ve par rapport amin'le zavatra le diaspora any ivelany miresaka anao foana isan'andro? Manao ny fandarantsika manomboka andray ny antsonay zay rehefa avy eo fa isan'ny tatitra anankiray somary nanaitra kely ihany Constant Ravelson zany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tale général ny Jirama zay malagasy ary général moa zany dia tao anatin'iny zany dia hoe mananika ny 2000 milliards d'ariary ny trosan'ny Jirama amin'izao fotoana zao dia tonga saina ihany ary toko raha fahalimanana le hoe fa inona zany tena nanao an'le plan de redressement zay nataon'ilay fitatana teo aloha zany tao anatin'le izy fa zay aloha zany ny zava-misy satria anankiray fotsiny iny zay le fambaboana amin'ny firenena tetika nahoana no tonga tamin'izany rehefa 2 milliards 3 milliards ve tsy efa mba tsikaritra asa aloha ny orinasa ohatran'ny Jiramanga man 2 milliards 3 milliards mbola tsy dia tokony hanaitra loatra fa rehefa manomboka miangona eo ve le trosa dia tena na président république mihitsy ary nandeha nidina tany amin'ny fahaizany faratapony sy ny sisa dia tsy niala tany izy raha tsy hita amin'ny vahaolana hitan'le vahaolana hitan'le vahaolana hoe tsisy me nampiasa raha saika grevy vitany na mahaolana tsy misy ny grevy para-patokany amin'le 2 milliards 2000 milliards d'ariary zay ange ty zavatra potsipotsiritsika eto foana ity tsika rehefa miresaka Jirama ahoana marina aiza tsara ny fiasan'le mafia tao anatin'ny Jirama ray zay fa faharoa aoka zava amintsika fa tetika nampandoalehana antsika rehetra io hitrohana zay arena rehetra teto amin'ny firenena satria zay 2 milliards zay ange tsy hoe lasa setroka fa lasa any amin'ireo ino ty
any am'ireo premby rehetrarehetra reo zany zany mivoaka conty any velany any conty any Maurice conty any ananina conty any ananina ka zay le otapahanareo fifanarahana mampidikisy mampiditrosa anahoana enjakenjana ihany zay ray fa tena misy andraikitra ao amin'ny tantara ny firenena mihitsy rehefa miteny le tale général Njirama hoe 2 miliara mba isao amina isan'omby zay 2 miliara zay taloha raisina gelerina ndao ary miarabe miarabe eny tompoko miarabanareo kely mirala salama tompoko arabe monoazala misy ny atao hoe transfert d'argent transfert karaha d'argent foana hoe karaha mandeha rangany iny zany raha izany mbola trosany Jirama eto de mitransfere vola makaiza zany izy eto fa raha marina tena transfert nyany any zany karaha ka vola betitoka tsy mety moa le miteny hoe tsy tokotoko hoana satria tsisy nininy zany fa tena vola zany foleany mikamany io de nefa zany mitrosany Jirama iny zany nakarazy teto karaha tsy tokony mba miatasaka zany vola trosany Jirama raha ohatra tamin'ny vola ekaramandeha fa ohatrany hoe tsy miasany ikoty de transfert mahamizafantako tena zahatra mety izy ka raha ohatrany hoe redressement ataony Jirama am'izao fotoana zany misahirakirana ihany lo Jirama marina zany vola be zany satria miantany tsy maintsy amany olona ny fatapahany jifindraiko satria hoavy ny reny tsy maintsy tady groupe ndray Jirama hoe aiza mila groupe aiza mila rano avazana inty fatakany hoe nefa tsy maraka tsony ny filana am'ireo vahoaka sahirana CCN mitomba an-tanàn-dehibe reo de misahirakirana ihany zany fanjakana amina tantanana ny social vahoaka zay ohatranina kely moa ny vahaolana momba ny fambolem-bary ohatrany hoe misy vahaolana kely ihany zany zay mety antenany tatsara de tahataky zany angamba afa misaotra raha ny filazan'le tale général sy le tale samihafa miara-miasa aminy de le ampy aloha zany mihoatra ny filana ny vokatry ny angofo ny herinaratra aloha zany am'izao fotoana zao misy eo amin'ny 13 millions ny demande en souffrance zany hoe le fangatahana manerana ny nosy amin'ny branchement vaovao fa ny hoe le réseau zany somary saturé zany hoe le itsinjarana n'le herinaratra zany ohatrany hoe fa mizaka antseraninaina fa tokony misy anina vaovao raha ohatra hoe tambazotra vaovao zany tokony hoe foronina mba tsy hahatonga ny le hoe misaotisaoty io na hoe simba matetika le vata ina filazan'le zany hoe mpanova herinaratra amin'ny transformateur eto seroa satria be loatra le charge le zakainy de mitsonika l'izy na sinsisy zay zany izy le etompo général amin'iny fa le olona resahany teo ngamba hoe le tale général taloha fa le tiany resahany lasa mandeha makany ve ngamba le tale général israéliane fa lay 2 miliara aloha tsy miaro any tale général iny fotrany hoe fa trosany savovona izy ka le tale général hena lasa mpamaky fotsiny ihany le tale général ao anatin'izay 2 miliara zay fa zao ny tena fandehany a ireto izy telo lahy reto sy ny tandapa manodidina azy zany manana fomba namoahana vola sy namoahana konty any velany ihany fa tsy lasa setroka akory reo 2 miliara reo de tsarovy fa efa mivoaka tamin'le Panama Papers ange ny izy ty ravatomanga le Panama Papers le hoe ty vola alefa any amina tany tsisy lalàna tsisy etra tsisy ninona fa de any de nanana an'izay ravatomanga de ny teniny angamba tamin'izay hoe maninona ny patrimoine ohatrany hoe mitsinjo ny fananana izy ina mba misy antso vonona ndray eo ambady eo de raisinareo miaraba tompoko salama allo mainao anao zay manao nareo telo mirala salama tompoko mahafinaritra fanazavany ary setra takoto moa ifanakaloza-kevitra sady mba enona ihany koa zay mety hoatso na fomba fiheverany sasany tena moa zany mba tetikety andreo rado maromaro reo
tatahionina aminareo onjatorana dia misy fanontanity napetrakolona izay mety heverinao akaikeo aloha zao le izy hoe afaka mandraikitra fifanarahana lalina ve hamatitra ny fireneny amina fanjakana hafa ve ny olona mitondra tany republikanina nefa mbola sy voafidy-bahoaka fa manao tetezamita na manohy asafanjakana fanontaniana ray iny. Dia faharoa zareo amin'ny société civile dia manilingilina masy fa mba ataovy mazava ilay tondrozotra fatoana mafisana ilay fikasana tsy mbola miloka mazava tsara hitantana amin'ny Madagasikara mandritra ny fotoana maharitra ny ataon'ny kolonely amin'izao fotoana izao. Olona savo firenena antsika ireo ary velona fa mba tsara ihany ny iainona an'izay feon'izay sy hamalina azy amin'ny fahamatolona sy amin'ny fahitsina isin'ilay tsilidy monsieur Ravikombosa mazava tsara saotra indrindra ia le hoe fifandraisana amin'ny any velany sy fanaovana zavatra afaka manao fifanarahana lehibe ve ao anatin'le mbola rahan'le firenena any velany aloha raha ohatra izy mety misy anina amin'ny ratany ange io hoe misy ina ty misy kody ratany mihitsy io ny amin'ny hoe iza ny ifandraisana iza tsy ifandraisana iza ny azahoana manao fifanarahana sy fampitiniana momban'io anatin'ny firenena ray mety isy foana ny hoe tsy voafidy zany mety isy foana zany ninonina antony samy hafa eo fa rehefa hitan'le any velany hoe ty zany ny ara-dalàna amin'ity fireneny ity dia rahany jereo fotsiny io Russie io Frantsa dia ahoana nefa reny koa moa matetika mandalo pitsopitsony ataon'ny olona any amin'ny ataon'ny olona any amin'ny mahamay zany mba ny rosianina tsy fantatra fa ny frantsay zany ka hoe anaonao fifanekena amina olona sans qualité ndoary raisina anao miarabe madio zany mifanaraka dia ao anatin'le ao ary eny to salame Andiko ambara dia momba le raha-pirenena amin'izao ihany. Misy Costa Raverso moa dia mamerimberina foana hoe kapataka. Manentana taloha izy tokony amorona ministera raha filazana azy eo. Zany fa raha tena marina zany olona mandalo politika eto ambony tany misy fanjakana mamorona zany. Atapazaka zany dia mampidranda raha-pirenena otasany. Fa manentana secteur privé zany tokony hoe atao hoe amorona asa reo manam-pahazy labetsibe eto amin'ny tanàna eo. Dia amoromorona raha otreka dia anao politika dia io politika tena amorona asa misy eto amin'ny tanàna efa amin'izao. Fa resaka hoe ka io zany tokony lesitena hoe miaraka tapilataka ny ministera izany atao ministera amorona manentana an'ireo le manam-pahazy zany eo. Tena manam-pahazy anao boka fitiaroana avy ny akaso reny ampiteo reny dia ampiary dia mamorona asa ho an'ny tanora reo le kazazy manam-pahazy zany eo. Fa tsy hoe mamorona radio dia manao politika dia manao fanambarana eritreroa dia dimapositel zao tsika mpanao politika eto Madagasikara nefa norinasa anankiray raha tofoly eto Madagasikara firenena androso amin'izany. Ao anaty politika politika nasa matanjaka ty eto Madagasikara dia politika fampiady sisinao ao amin'ny fanjakana dia mainteny sy mahay vadika fatao no manan-karena sy manamora ty eto Madagasikara. Iaraha-tiry afa zay wa tsisy tsinonao mihitsy tsisy kapilataka zany tsisy tsinonao mihitsy ambarika ara le mila fanazavana bebe koa zany le alatsiny aloha nazavakely zany tsy niko amin'le ministera dia ministera miandriky tapolatsaka eo amin'ny resaka asa hoe ty misy 10,000 avany Corée ty misy 10,000 sy ray alina amin'ity taona ity tsy mifanisako za tsy milaza hoe ny ministera no amorona asa fa tokony misy ho politika momba ny asa zay le nyresahako hoe ny tanora
na asa politika ny tediaviny a de miandrika tapolatsaka miaraka amin'ny ministera na politika momba ny asa ao anatin'ny politika momba ny asa ny ohatra hoe manodina ny harena misy eto amintsika zava-bita vao miondrana orinasa ny aterak'izay na handrakotra ala ny Madagasikara dia lasa miasa momba ny ala mihitsy a orinasa ny dikan'izay sy ny sisa marina mihitsy ny teninao a zany tsy ampy fanazavana orinasa no afaka hiteraka asa eto fa tsy ny ministera no miandrika tapolatsaka ny tsiniko amin'le ministera de hoe ahoana ny tsy manainga politika pirenena momba ny asa takizay koa ary amin'ny tanora ahoana ny tsy manainga politika pirenena momba ny tanora hatram'izao nefany a le tanora zao a de miroborobo mihitsy ary te anararoatra zao fotoana ny fanavaozana izao ahitana irika ny amin'ny rapitso raha afaka pitso de naitsika ilo izy a tsy ampy fanazavako marina ny anao a orasinarelo ary miaraba tompoko salama ento salama salama tompoko mihitsy aloha le magnapakana tomalaory itosy fa izao manao misy karazana fandraisanao a ty fifandraisatsika amin'ny rosianina am'izao fotoana zao ty vis-à-vis amina frantsa sy ny amerikana satria ny amerikana zao le hoe fandraka an'le zavatra Bastiliar de ohatrany anahinana mihitsy satria zao toranna zavaky présidansy teny mihitsy le président Mikaela ka tory hafahafa mihitsy le fijery aloha Poteva che c'è tutto, ma non di avviano, cosa anche non mi c'è tutto, ma non di cosa. Che da lì no? Ritorna male lo sa. Allora sare. Le ratsika teo a la Franza mendemende amintsika mihitsy io Diego io ireo nositsika reo a strategique ho azy mihitsy reo mody tsy resahany kely izy zao satria sahirana mbola fampitsapa sy mijery ny alalan'ny rano koa ngambany amin'ny président Mikaela za mahafinaritra mihitsy ndraindray anao mankiraha mijery an'le diplomatie ohatra ny mijery ady mpanorony zany na ady baolina zany mahafinaritra mihitsy nandalo ariatsinana